ny ira sy ny raharaha ampiandreketina ao anivony voamieram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ka hiasa ampalefatena tantera tsy misy fiandaniana tsy amboraka ny tsy ambaratelo taky miasa ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorena sy ny idy mangalana ny feny fifidianana sy ny voamiera. Teto dia dingana iray afindray no totosan'ny malagasy eo amin'ny famahana ny krisy politika. Tariny ny fianianana iny dia anomboka amin'izay ny asa ho an'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny senita. Nalatrika ity fitaom-pitsarana ity ny voalohany tetezamita Andrajoelina sy ireo filohana andrim-panjakana maro samihafa miampy ny lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana sasany ao aminy. Neutralité zany ho anahy dia valeur anankiray izay arovako mafy tokoa ary raha ianao no atao hoe neutre amin'ny fiainana angambany dia on n'impose pas la neutralité mais je veux me battre pour défendre cette neutralité jusqu'au bout ary dia manome toko kosa fa hitondra ary anao an'izany fanomarana an'izany fifidianana izany ho mangarahara tanteraka ary ao anatin'ny demokrasia dia raha miasa mirehetra fa enta mavesatra dia mampifoloa enta mavesatra tokoa nefa dia ho zaraiko amin'ny maro mba hamaivana azy. Niarahaba sy nitsodrano ny filoha vaovao ny senita ny filohan'ny tetezamita. Dia maneva malasana madame présidente ary matroky anao ny firenena amin'izany adidy masina andreketanao zany. Mba afaka manontany atao fitsarana nareo iza le madame Béatrice Attala. Neutralité zany aminahy dia valeur iray arovako amin'ny fiainako zay mahalala dia mahalala an'izany. Ny pression tsy fantatro loatra moa dikan'le pression zay fa nyeriterena za angamba tsy dia mba olona ho teriterena zany amin'ny fiainako tsy fantatro zany. Ny pression aminahy dia ataoko hoe tsy tokony isy ny communication angambany tokony isy maninona mora mifampiresaka tsy voatery nge ka rehefa senita ianao ka indépendant neutre dia tsy afaka halala ny environnement mitontolo ny politika ka malalaka ny varavaranay senita tongava raha ohatra ka hiresaka teknika fa ny politika kosa dia ho an'zareo politisianina zany anjaran'ny mpanao politika ny mandresy lavitra ny olona hifidy azy fa ny tadiavintsika dia mba ny urna ny iteny mba zay lany mbahoaka tokoa no lany eo. Heverina ho tanterana ny zoma izao ny fifamindram-pahefana eo aminy sy amin'ny filoha teo aloha nambarany mba ahafahana miroso avetrana amin'ireo asa miandry ity voamera maleo tena ity. Firenena mpiara-mombonantoka maro nefa amin'ny taman'ny Madagasikara eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana hoy Ramatoa Attala Béatrice io maran'io. Izy ireo izay miandry ihany koa ny ezaka avy ety amintsika raha tsy tena fa tsy ny OIF izay andefa manampahaizana manokana momba ny fifidianana. Raha nanontaniana ny momba ny fametrahana ny seni amin'ny endriny vaovao izao ireo mpanao politika samihafa dia nilaza fa samy miandry izay fanajana ny mangarahara sy ny fahaleovan-tena ny ity ravitra ity izy ireo. Ho an'ny kilafy ravalomanana ohatra dia ny senita sy ny firenena mikambana no heverin'izy ireo fa tokony hamatra ny dadim-pifidianana rehetra. Hevitra izay no mafisy ny filoha Andrajoelina izy malasa teo raha nanontaniana momba izay dadim-pifidianana izay izy. Namarany fa tsy niankina aminy famaritana izany.